Fandalinana ny finoana tonga ny kristianina aina sy zara izany amin'ny fiarahamonina no tanjony ivitoeram-piofanana ara-teolojia momba ny pastoraly sy baiboly na FTPB eny Ambatoroka izay mankalaza ny faharoapolo taona amin'izao fotoan'izao ny orenany tamin'ity taona ity. Arahoetrany fanadidina. Anjaton'ireo laïka sy religiozy sy mpino kristianina efa nanaraka fampianarana ho fandalinana ny finoana teo anivo ny ivitoerana fiofanana ara-teolojia momba ny pastoraly sy ny baiboly na ny FTPB eto Ambatoroka ao anatin'ny archidiocèse n'Antananarivo. Isaky ny volana Oktobra no mandray piofana vaovao ny eto toerana izay atrika fiofanana mandritra ny efataona. Akoatra ny fepetra mahalaika na religiozy avy amin'ny fiangonana mpikambana eo anivon'ny FFKM dia tsy maintsy mihoatra ny 12 taona ireo afaka manaraka ny fiofanana. Ny fiofanana na ny tanjona moa zany ny hoan'ny fiofanana teo ity dia ny finoana iainana alalinina ary fampizarana. Ny zava-kendrena amin'izany fiofanana zany dia anampy ny kristianina laika handalina ny finoana ary ny fahalalan'Andriamanitra. Anampy ihany koa ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fiangonana mba ahafahamihatsoroka ampinoana sy ampamombeazana ny adidiny. Anampy ny kristianina ho vavolombelon'ny finoana amin'ny sehatra samihafa ary mpiangonana ary mpiarahamonina. Ary ihany koa anampy ny kristianina mba ahitana sy hijoro amin'ny finoana manoloana ny hevitra samihafa entin'ny fanantotoloana. Maharitra efataona ny fiofanana izay mitaky finiavana avy amin'ireo mpiofana noho izy ireo natsoina ho amin'ny fandalinana ny finoana. Ny fotoam-pianarana dia manomboka volana Oktobra ary mifarana volana Jolay isaky ny sabotsy maraina manomboka amin'ny 9 sasany ka hatramin'ny 12 sasany. Misy ny session iatsoana amin'ny kristianina manivon'ny paroasy ary ny fiofanana moa dia maharitra efataona. Ao anatin'ny efataona izay dia misy ireo fanaovana devoir na ataontsika hoe karazana mémoire kely zany izay atolotra eo anoloan'ireo pretra eo an'ireo mpampiofana maro eto anatin'ny sekoly fiofanana. Mankalaza ny faharoapolo taona ny orenana amin'ity taona ity ny ivitoerana FTPB, nisy ny lamesa nentina nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana no tanterahana androany teto amin'ny chapelle ny UCM Ambatoroka. Nitarika ny fitaom-pivavahana moa ny Monseigneur Odore Zanak'olona archevêque n'Antananarivo. Nisy ihany koa ny fampiratiana mahakasika ny tantaran'ny FTPB sy ny fototra ijoroany ary ny fampahafantarana ihany koa sy fampiratiana ireo boky fandalinana navoaka n'ireo indray mihira roapolo efa nivoaka teo anivon'ity ivitoeram-piofanana ity hatramin'ny taona 4,790 ny orenany. Hatramin'ny volana Novambra 2024 moa dia isatrany ny hetsika tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny faharoapolo taona ity ivitoeram-piofanana ity.